Taon'ny Banque Foibe ny Madagasikara. Ramatoa finaritra Johnson Zaratina no hitantana vonjy maika ny commune Antananarivo renivohitra manomboka eto. Sokatra 2.7 tao anaty valizy no tratra tetsy amin'ny 17 hektara. Ary fandresena iray sy atsahala iray no vokatra azon'ny Barea ny Madagasikara tamin'ireo lalao ara-piralahiana roa natao tany Turquie. Manolotra ny araba tompoko klasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fampahalalam-baovao manasantsika rehetra naraka hatramin'ny farany. Mialohan'ny anokafantsika ny fampahalalam-baovao dia tsara ny mampahafantatra fa amokatra fandarana vaovao be ny eto anivon'ny televiziona malagasy hoarahanao manomboka rampy tsiray aprily 2022 manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 4 ora maraina hoarahinao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Soamiavy izay no anaran'io fandarana vaovao be ovokarin'ny televiziona malagasy isa marain'io ahitanao zanam-pandarana maromaro iresahana lohahevitra isan-karazany ary ny fampahalalam-baovao moa mazava ho azy ao anatin'izany. Ifantoka betsaka amin'ny fanomezan-danja ny fanabeazana sy ny kolotsaina ary ny soatoavina malagasy ny fandarana Soamiavy ary tsy ho adino ihany koa ao anatin'izany ny tsara ho fantatra rehetra manodidina ny fiainana andavanandro sy ny fiainam-pirenena. Manomboka rahampitso izany amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora maraina isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy no anarantsika izay fandarana Soamiavy eto amin'ny televiziona malagasy izay ka anasanantsika rehetra sahady anaraka izany isan'andro. Itety faritra iva sy ny ambany tanàna rehetra ato anatin'ny boriboritany enina eto andrenivohitra ny asa fanadiovana lakan-drano, tatatra, lalankely sy ny fanalana ny fako misy savovona. Ahetsika izay tarihan'ny ramatoa Elizara Andrenirina vadin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ny fikambanana FFM na ny fanilon'ny fanavaozana ny Madagasikara ary ny ponina amin'ireo toerana rehetra holalovan'izany etsika izany. Asa tanamaro na imo no atao anatin'izany, izany hoe sady mandray anjara manadio ny tanàna ny ponina no mandray vola ihany koa sy fanampiana maro samihafa. Ny toy teny amin'ny faritra Imamba sy teny Analamahitsy ny asa tamin'ity androany ity raha toa ka ny teny Andotapenaka no nanomboana azy omaly. Mila Andrianjafy feno Randre Malala. Renirano Mamba anisan'ny renirano matetika tondraka rehefa betsaka ny rotsakorana miampy ireo fako sy tsikafona izay manentsina azy. Taoriana ny fandalovany rivo-doza avy ohatra dia tokantrano anjatony midivitry ny rano ary anarivony trabony tetỳ amin'ity faritra ity. Tam'ilay orambe tam'ilay cyclone izy moa izy ino moa cyclone farany tena nahery vaika teo dia trabona daholo tetỳ amin'ny faritra tetỳ momba n'ity kanaly ity. Teo amin'ny trikatrano efa 500 teo eo trabony vokatry ity kanaly ity. Fa anisan'ny fiveloman'ny ankamaroan'ny mponina ihany koa ny reniranon'ny Mamba. Dia makasitraka vadiny filoha fa madio ny kanalina satria rehefa tsetro ity dia tsisy karama ataonay vavy manasalama fa satria tsisy rano veriasy zahay. Manoloana izay dia nitina antsehatra tetỳ ny avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny FFM na ny fanilon'ny fanavaozana Madagasikara sy ireo mponina eto an-toerana amin'ny alalan'ny Imo nanadio izay lakan-drano izay. Anisan'ny rano ohatrany hoe fiveloman'ny zareo izy io ka rehefa tsetriny izy io zany dia tena tsisy fivelomana satria eo mifanasany zareo lamba izany hoe tena mba mamelona ny fomba fiainan'ny zareo zany izy io dia rehefa ny tena fampidiniana sy mifampiresahana teo dia isika moa mezaka an'izay foana hoe alohany anaovana zavatra dia mezaka tena midiny aty fotony enona ny tetan'ny vahoaka dia nainga tamin'izay mihitsy no tetony safidiny zareo dia io raha tsika mahita fa voarolanina ny vahoaka eto manatevin-darana amin'izay resaka ino zany. Ankoatra ny teto amin'ny faritra Mamba Soavy Masoandro ao anatin'ny boriboritany fahadimy dia nisy ihany koa ny fanadiovana teny Analamahitsy ary hotohizana amin'izao faritra maro. Ankoatra ny fanadiovana dia nisy ihany koa ny tetikasa irahan'ny FFM ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ny sehatra ny famoronana asa
tsy ho ela ihany koa dia isy ny fidinana ataon'ny fikambanana hijery sy anampy ireo olona tratrin-kere any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Mikasika ilay vinavina ametraka ho arivo ny maro-bola ambony indrindra ho kirakiraina amin'ny volantsika malagasy mba hifanaraka amin'ny toe-karem-pirenena. Niditra tamin'ny andiany faharoa ny fakan-kevitra izay nataony teo anivo ny banky foiben'ny Madagasikara ka ireo mpampiasa vola, olon-tsotra, sehatra tsy miankina, ny mpandraraha ary ny solontenan'ny mpanjifa no nasaina manokana tamin'ny androany ity tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Jaona Timiolotsalama, Mamra Voavison. Izao maherin'ny fitopolisan-jaton'ny vola ampiasaina dia 2 alina ariary avokoa, efa tsy ampiasaina intsony ny vola majinika ary samy mahatsapa ny rehetra fa ambany loatra ny sandan'ny 100 ariary na 200 ihany koa. Antony nanaovana izao fankan-kevitra izao anampy ny banky foibe hanome tsoa-kevitra aroso eo anivon'ny gouvernemanta tafiditra ao anatin'ny izany ny hamaritana ny endriny ny akora ampiasaina ary ny hiantsona ny vola vaovao. Saingy tsy tafiditra ao anatin'ny fanovana ny rafitry ny vola ny hampiakarana ny sandany. Stanjon'ny banky foiben'ny Madagasikara ny mikendriny hoe hampiakarana ny sandam-bola malagasy, tsy ao anatin'ny fanovana ny rafitry ny vola no hampiakarana ny sandam-bola malagasy. Tsy ao anatin'ny fanovana ny rafitry ny vola koa nefa ny idinany hoe fampiakarana ny vidim-piainana, ny fampidinana ny vidim-piainana satria misy andraikitry ny banky foibe ao anatin'iny fa tsy ny banky foibe irery no mety hampiakatra na ampidina ny vidim-piainana. Ny fanovana ny rafitry ny vola zany dia tokony tsy ampiova mihitsy ny vidim-piainana eto a Madagasikara. Ary ny fahatelo dia ny hoe ampisondrotana ny fahefan'ny vidy ny fampiasana vola vaovao. Sy natao an'izay ilay fampiasana ny rafitry ny vola vaovao. Ireo mpampiasa vola, ny olon-tsotra, ny sehatra tsy miankina, ny mpandraraha ary solontenan'ny mpanjifa no nasaina manokana tamin'ity androany ity tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Anisan'ny vinavina haroso amin'izao fankan-kevitra izao ny hametrahana ho arivo ny maro-bola ambony indrindra ka ny tanjona dia ny hampifanindry an-dalana ny fikirakirana ny vola sy ny toe-karena. Marina. Ny faharoa dia ny hoe arivo ny maro-bola ambony indrindra, zany hoe anasorana 02 ny vola ankehitriny dia lasa 200 ariary. Raha ohatra nefa 200 ariary dia ampiana maro-bola amboniny dia misy ny atao hoe 500 ariary sy ny arivo ariary. Mivoaka atao anatin'ny tambajotra koa izay. Misy ny sasany tonga dia miteny hoe aleo tonga dia asiana 5 alina ariary fa manahirana be izany rehetra izany. Sambany no nisy ny fangalan-kevitra tahaka izao mialohan'ny hanovana ny rafitra ara-bola. Nanatrika ny fotoam-panokafana teto ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Marina trany fa ny alatsinainy 17 ny volana martsa teo no nanomboana ny fankan-kevitra izay no tanterahina teny Ankatso. Hitantsika eo ny tohin'iny fa teto tsy andanin'izay ny alohany ny fakan-kevitra lehibe nataon'ny banky foiben'ny Madagasikara iny dia efa nanatanteraka fokoana-doha manokana ihany koa ireo tale jeneralina orinasa maro eto Madagasikara sy avy any ivelany. Ny fanakalo hevitra momba ny fironana ho amin'ny fandoavam-bola nomerika, ny fanavaozana ara-teknôlôjia ary ny fiovan'ny tontolon'ny rafitra fandoavam-bola eto Madagasikara. Anisan'ny lohahevitra nodiniana ny fialana tsikelikely amin'ny fampiasana vola taratasy mba hironana kokoa amin'ny rafitra nomerika. Araka ny nambarany tompon'andraikitra iray eto anivon'ny ranomasimbe indiana sy avy any Djibouti dia nisy ny fikarohana natao teto Madagasikara nampiseho fa mitombo ny fampiasana vola amin'ny alalan'ny finday ary miamivelatra ny fahavononan'ny malagasy andray vahaolana nomerika. Firenena sy faritra mihoatra ny 200 maneran-tany no efa mampiasa azy ity izay manampy ny mponina, ny orinasa, ny banky ary ny gouvernemanta amin'ny fanatanterahana izay fandoavam-bola aingana sy azo antoka amin'ny alalan'ny finday izay.
Lafiny serasera ny roso tamin'ny fandravonana ilay fakankevitra mikasika ny fanatsarana ny lalàna mifeny serasera sy ny lalàna mikasika ny fahalalàna maneho hevitra nanomboka androany ireo comité ad hoc sy ireo technicienne rehefa avy nidina ifotony naka ny hevitra ireo mpiantsehatra rehetra manerana nosy vinavinaina aritra 2 volana eo io fandravonana io mialohan'ny andefasana io volavolan-dalàna io olanina eny anivon'ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Olivier Andrembololo miaja. Hampifanarahana ny fivoarany tontolon'ny serasera ny lalàna mifehy azy mba hisorohana ny mety ho fioara-pefy tahaka ny fanapariana vaovao diso na koa ny nenanotosoana sy ny maro hafa ary raha ny lalàna nisy teo aloha dia tsy voakasika na voaresaka ao anatiny ny serasera nabaka izay mibahan-toerana ankehitriny antony izao firosoana ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny serasera sy ny lalàna mahakasika ny fahalalàna maneho hevitra. Tsy ny lalàna taloha ihany tsony no ahafahana mifehany ny ataontsika hoe tontolon'ny serasera nabaka rehetrarehetra fa tsy maintsy misy zavatra hafa atao dia hoe sao mbola misy tsy voadinika amin'ny lalàna mahakasika ny média traditionnel fa inona ihany koa no atao amin'ireo endrika serasera anabaka rehetrarehetra sy ny tontolon'ny serasera amin'ny ankapobeny hoe andao ara nasiana inona zany dingana faharoa izay consultation ny fakakevitra ny mpisehatra ny tontolo serasera tsy nanavahana izay dia nisy zany izay natomboka tamin'ny ray volana lasa zay natomboka izy io ary androany no ny farany izy mifarana androany dia hanomboka zany ilay asa fandrafetana an'ireo hevitr'ireo hivadika projet de loi dia eo zany tsika amin'izao fotoan'izao fa ny tanjona ao anatin'ilay izy dia mampatsiahy foana ary ny ministra gasikara Fensoa dia miteny an'io foana hoe tsy ny ministera no mandidy manapaka fa ny ministera dia tena misokatra ary maka ny hevitra ny mpisehatra rehetrarehetra mba hahafahan'ny ministera mametraka an'izay hoe environnement favorable amin'ny communication eto Madagasikara zay. Rehefa miteny an'izay tsika mantsy hoe tontolo serasera mety amintsika rehetrarehetra dia sady eo ilay fahalalahana fa ny tsirairay ihany koa tompona andraikitra feno ary mahafantatra ny anjara asany ao anatin'ny fiarahamonina ny vokatra tsara sy ny mety voka-dratsy ny zavatra ataony ka mandray an'izay andraikitra izay izy mipetraka zany ilay fifandaminana amin'izay fotoan'izay rehefa misy ny lalàna tena hoe iveriny rehetra fa tsy lalàna fanapotehana fahalalahana sanatria ny vava fa lalàna natao sady arovana n'ilay tombontsoa sy zo izay katsahantsika fahalalahana amin'ny teny fahalalahana manao hevitra fa indrindra ihany koa manasazy ireo izay miny manao zavatra tsy mety manararoatra zany an'izay hoe zo izay. Afaka naneo ny fomba fijeriny ho fanatsarana io lalàna io ny mpiantsehatra rehetra ary tsy ny teto andrenivohitra ihany fa nandray anjara avokoa ny mpisehatra tany amin'ny faritra ary mbola misokatra ny fandraisana fanamariana ho ny tale jeneraly ny serasera. Mbola tsy tara, mbola misy 2 volana na 2 volana kory ara no fandrafetana an'io lasa lalàna mbola afaka mandefa tsara zareo raha misy fanakianao mbola avoray tsara afaka miditra amin'ny MP izy amin'ny Facebook afaka miantso mora azo kely ny numéro anay rehetra tokony andraikitra ao amin'ny ministera ny serasera dia alefaso ny hevitra alefaso mail fa reto comité ad hoc reto dia tsy niangatra ary tsy baikon'ny ministera fa tena mandeha irery tsy misy baiko midiny io fa baiko miakatra avy any aminareo. Ankoatra ireo mpisehatra voakasika ny comité ad hoc dia manohana amin'ny famolavolana io lalàna io ny teknisianina mpahay lalàna toanany UNESCO sy ny PNUD. Ramatoa finaritra Zaratina Johnson lefitra voalohany ben'ny tanàna teo aloha no miantsoroka ny asan'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Vonjimaika manomboka androany 1 Mars 2024 ny fampiarana ny didy mpitsarana ny 7 Mars 2024 lasa teo izay navoaka ny filan-kevim-panjakana no anton'izany satria ratsaivina dia namoaka didy ny filan-kevim-panjakana tamin'ny 7 Mars 2024 zany nanafoana ny vato azony Yarlala Ramanatsoa ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tamin'ny fifidianana izay nahalany azy farany teo ka tsy maintsy natsatra tamin'ny asany izy vita androany moa ny fifamindrapaefana teo amin'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo teo aloha Yarlala Ramanatsoa sy ny ben'ny tanàna Vonjimaika Johnson Zaratina finaritra tetsy amin'ny lapan'ny tanàna n'Analakely.
mahita samyvaingana sy fiovana teto anivon'ny faritra Nalamanga ireo mpiara-miasa amin'ny lehiben'ny faritra Nalamanga raha nanao tatitra sy jeritodika ny asa tao anatin'ny 3 volana ny tantanan'ny Clémence Rarinirina ny faritra santionany amin'izany ny lalana izay notapenana lalana feno lavadavaka teto Antananarivo teo ihany koa ny fanavaozana sekoly sy asa maro hafa miantso amin'ny fampitsarana ny fanenjehana ny lehiben'ny faritra izy ireo ary nanamafy fa ilaina ny fanaovana andrimaso iarovana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao. Vola Rafarasoa, Joël Sanandriamparany. Nambaran'ny tale kabinetra fa tsy mitombona ny fanaratsiana miparitaka mandroso araka ny tokony ho izy ny asa endreketan'ny faritra Nalamanga izay tarihan'ny lehiben'ny faritra mpisolo-toerana Ramatoa Clémence Rarinirina nanomboka tamin'ny 9 Desambra 2024. Dia betsaka ny asa efa natao ary somary mafimafy ihany raha tsy ilaza izahay afa-tsy mifamondrana ireo fitaovana ireo engin ny faritra Nalamanga izay tany atokotany tantana teo aloha no nalaina ary tsy araka ny nolazainy zareo tantana teo aloha hoe manara-penitra ireo fitaovana ireo fa betsaka no simba izay efa ezahan'ny faritra Nalamanga no fitaina hatramin'ny farany ary efa afaka miasa daholo ireo fitaovana ireo amin'izao fitaovana izao ny teny amin'ny EPP Betafo Ambomanarina izay nanavaozana tanteraka ny EPP Betafo eo amin'ny lalana izay efa manomboka ny fanampenan'ireo lavadavaka eto amin'ny Antananarivo renivohitra any amin'ny distrikta Andramasina izay lalana mirefy 20 kilometatra eo no atao amin'ny faritra izay efa mandeha araka izany koa ny asa araka izany hitantsika sy henontsika zany dia miasa ny faritra Nalamanga izay tarihan'ny lehiben'ny faritra fa tsy araka ny voizan'ny olona azy izay hoe lany andro mifamaly anaty FD fotsiny. Nilaza ihany koa ny mpanolotsain'ny faritra Nalamanga fa niaran'ny fanevatevana sy ny fanenjehana ny lehiben'ny faritra tato ato noho ny fitaomana ny vahoaka anao andrimaso mba ho mailo manoloana ny fikasana fanakorontanana eto amin'ny firenena namafisin'izy ireo teto anefa izay antso izay mba hiarovana ny fitondrana fanavaozana efa mijoro. Ary mbola mafisina eto ny teny nambaran'ny lehiben'ny faritra fa tokony atao ary hitaomana ny olom-pirenena rehetrarehetra ny fahamailona amin'ny tokony anaovana izay andrimaso izay satria raha ireny fivezivezena fitaovam-piadina raha fiparitahan'ny vola eto reny izy amintsika ny sahiteny androany fa mbola ilaintsika ny verenany mpitondra teo aloha dia tokony hatsahatra ny fanaovana attaque personnel amina olona izay ataontsika hoe mitondra ny heviny fa hevitra ny tokony ampiadina eto. Raha isika ohatra zao hoe fantatra ny olona manao an'ireny fantatra ny olona maniraka an'ireny ihany koa fa ny tena marina sahiny joro hoe zay anohatra ny antokonay anohatra fa tsy miditra ianao dia aveo azonao le toerana amin'ny ampahany dia milaza ianao fa tsy mety indray le fanavaozana mijoro. Clémence lehiben'ny faritra tsy mamaky ady amin'izan'izy fa miantso amin'ny maha liderany tolona 524 azy zony ary tsy tokony izy rerany no iantso ny olona hanao andrimaso amin'izany fanaovana araka nambarany premier ministre lehiben'ny gouvernementany dia hoe tsy tokony isy olona ho fahavalo na manohatra fanavaozana zany ary dia amafisina eto fa izahay ekipa miaraka amin'ny lehiben'ny faritra Nalamanga dia hanamafy ny andrimaso ataonay ho amin'ny fanavaozana sy ny fiarovanay an'izany fanavaozana tolona ny matimatesana izany. Tsy fifanakianana no ilaina mpandrosoana firenena ho izy ireo fa fifanohanana ampahomby ny fanavaozana atongavana makany amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ny aina fahatapahan-jiro matetika ny tambajotra n'Antananarivo tato ato ny mpitondra fanazavana mikasika izay ny teo anivon'ny Jirama io arivo io voalaza fa tsy manana olana amin'ny famokarana herinaratra intsony ny Jirama fa ny lafin'ny fitsinjarana no antony na tonga izay fahatapatapahan'ny jiro izay ary efa eo ampitadiavana vahaolana mikasika izany ny orinasa. Mirandrenjafy. Manana vokatra mihoatra ny 20 megawatt ny orinasa Jirama noho izany tsy avy amin'ny olana amin'ny famokarana herinaratra no mahatonga ny fatapatapahan'ny herinaratra teto Antananarivo tato ato fa noho ny lafin'ny fitsinjarana.
ao anatin'izany no ny tompon'andraikitra ny fahaterany fotodrafitrasa toy ny vata-pamokatra herinaratra na transformateur maro izay misakatra amin'ny 500 ny vesatra tokony hoentiny. Manoloana izany dia misy ny fiara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena ka andrasana tsy hoe la automasina ny vata-panova herinaratra maherin'ny 500. Maro ihany koa ny zotra mitatitra herinaratra no efa hipoka. Misy linina mirefatra amin'ny 200 kilometatra toy ny linina Arivo izay miainga ao amin'ny sous-station Antana Sud no Zato ka hatrany Soavinandriana Itasy. Ny linina Tiainanao 710 kilometatra miainga ao amin'ny sous-station Antanandrano ka hatrany Mahitsy sy Andranovelona RN4. Ny linina Est 770 kilometatra miala Ambohimanambola miazona Ambohimangakely ka hatrany Ambatolaona Mantasoa. Ao anatin'ny tetikasa amin'izao fotoana izao ny fanarenana ny linina vaovao anamaevanina ireo fa hipoka tsy mahazaka intsony. Ny 700 ny andron-jiro eto Antananarivo dia efa potika ka mila soloina. Efa miverina mamokatra andron-jiro beton Jirama tamin'ity volana Martsa ity ary efa misy 50 no vitany amin'izao fotoana izao. Manampitratra ihany koa ho hatrany ny anivon'ny Jirama ny andro ratsy izay mahatonga fatapahan-jiro matetika. Ny mariany fa rehefa misy ny tsy fahatombanina zotra lehibe miasa Ambohimanambola na ny poste interconnexion izay mamatsy ny sous-station tahaka ny tranga ny alatsinainy teo amin'ny sous-station Ambodivona dia mitarika fatapahan-jiro amin'ny toerana rehetra izay vatsiny ny transformateur lehibe miainga Ambohimanambola. Antony ihany koa ny andoman'ny fiara ny andrin-jiro, ny fatapahany kabla izay inina tao na ny alatra jiro na ny tarby. Milaza moa ny Jirama fa tsy nitaza-potsiny manoloana izany fa miasa andro aman'alina amin'ny fanarenana ireny ary efa miara-miasa amin'ireo sefokotany rehetra. Miantso fiara-miasa ny mpanjifa eto ny Jirama amin'ny fanafainganana ny asa fanarenana. Mikasika ny famatsian-drano indray dia maro ny Jirama ny antony mbola mahatonga ny fikorontanana sy ny fatapahan-drano. Anisan'izany ny tsy fampiany vokatra rano. Manodidina 3 metatra toratelo isan'andro raha ho an'ny Antananarivo. Tsy misy nefa ny fampiasam-bola amin'ny sehatrin-drano tato anatin'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona ny isam-ponina eto Antananarivo nefa mitombo hatrany. Ny 200 ny vokatra rano eto Antananarivo dia very fotsiny noho ny fahasimban'ny fantsona sy ny alatra rano na ny compteur bloqué izay tsy lazain'ny mpanjifa ny Jirama. Manoloana izany dia misy ny vahaolana fohy sy ny antonony ary ny lavitresaka toy ny famatsiana rano amin'ny camion citerne ny faritra mena, ny fanaovana tourdo, ny fanoloana ireo fantsina vaky, ny fanoloana maimaim-pona ireo citerne-ndrano efa mihoatra ny 12 taona, ny fanatsarana ny fanantarana mandro seza izay hotokanana tsy ela. Ankoatra ny asa tanterahany Jirama isan-tokantrano izay ataony maimaim-pona. Tsy ifina fa ny fandoavam-bola dia ny mahazovoan'ny Jirama irery ary ny mpiasa manatanteraka ny iraka dia manana ordre de mission ka anentanana ireo mpanjifa ho mailo manoloana ireo mpisoloky. Fikasana fanondranana rem-pirenena sokatra misy 250 no tratehaka teny amin'ny 720 hektara tamina tokantranon'olon-tsotra Omaly. Tsy nisy olona tratra tao amin'ilay trano nandritra ny nahitana ireo sokatra ireo ka mbola karohina amin'izao fotoana izao. Tsy andefitra velively amin'izao raharaha izao ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-njafy sy ny mpitandro ny filaminana ary ny fitsarana. Keita Revila Tantelendriambelo. Ny aliny 30 marsa 2024 ivohan'io talata tratehaka atao an-tokantranon'olona iray tena amin'ny faritra 720 hektara ny sokake Astrolus radiata miisa 250 izay natao tao anaty valizy miisa 2 vokatry ny loharanom-baovao voaraiva amin'ny olona tsara sitrapo sy fiara-miasa teo anivon'ny polisim-pirenena avy ao amin'ny komisaria boriboritany fahafito ary ny sabandrara miady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lova-njafy no nahatrarana ireto biby arovana ireto.
Mbola karoana kosa ny tompon'antoka tamin'izao fitrandrana tsokosoko izao izay tsy tratra tao amin'ny toeran'io na indrindra ny fisavana na ny perquisition sy ireo mety ho mpiara-mombon'antoka. Marina moa fa lalan-tsaina sy viana vaovao apetraka eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovy-njafa ankehitriny ny tsy fandeferana amin'ny fanaovana fitrandrana tsokosoko na ny tolérance zéro ny harena voajanahary ary miray feo ao anatin'izany ireo mpiara-miasa rehetra eo anivon'ny MED. Tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanandranana ireo harena voajanahary, sarobidy sy sarobady. Mikasika ny fanarenana ny fiainan'imponina any amin'ny faritra Atsinanana iny, misy akony amin'ny fiainan'imponina any amin'ny faritra Atsinanana ve ny hetsika caravane humanitaire izay ataon'ny BNGRC amin'ny fanohanana ireo olona marefo sy traboina tamin'ny fandalovan'ilay rivo-doza Gezany. Tamin'ity androany dia nitety tokantrano vitsivitsy tany amina commune ambanivohitra any amin'ny district ny Toamasina faharoa ny mpanao gazetinay Keita Revila. Raha ny fanadihadiana nataony dia fantatra fa efa betsaka ireo tokantrano no miarina sy miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao. Daoary. Izy no Jeremy, aram-pianakaviana, manambady aman-janaka, mony eto amin'ny fokotany sy commune ambanivohitry Amboditandroho, district ny Toamasina faharoa, 10 km miala ny Toamasina renivohitra ary tsy maintsy miampita lakana raha iazo ny tanàna. Isan'ireo tokantrano rava-fanana noho ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany ny teto amin'ny Jeremy, rava ny trano, simba ny fiarina, toy ny fambolena. Roa volana teo aoriana manomboka manarina ireo simba. Le rivo-doza aloha voalohany hatrehany tena niditra nanapotika an'le trano teo tamin'ny fito alina. Dia teo moa izay tonga dia potika le tanàna jiaby io dia tsisy nialofana fa afiafy tamin'ny sisiny teo dia avy teo eraerany tamin'ny 7 alina igny izy vao karaha misy fitsarana kely dia igny nandeha naka tamin'ny trano ty commune taty tagny ilay efa tagny dia tagny mijanona tagny dia efa kiakandro ilay vao ny retour dia mba nagnambombatra salisalena raha io anatin'io zay agnatin'ny 4 jours zay efa 2 mois zay dia zao zay manao réparation amorona indray tegna potika le tanàna. Manana fokotany 120 raha ny commune ambanivohitry Amboditandroho ato amin'ny district ny Toamasina faharoa. Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono izay fiarin'ny mponina dia misy ihany koa ireo mivelona mivarotra toy ity renim-pianakaviana Sendranay ity. Mafy ny hatrehana ny fiainana andavanandro taorian'ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany saingy efa manomboka miarina sy miatrika. Akory maman, manahoana tsena eto nandalo cyclone iny nanao ny ainana cyclone iny teto? Ny ainana cyclone aloha dia agnatin'ny vola ndraika zay dia tsy nivarotra. Potika aby le trano dia raha midiny tsisy manjary ny simba aby dia zao vao mierigna tsikelikely zao ny fiainana satria fa nahazo vola tamin'ny BNGRC 1 million 400 dia misy zavatra dianina zavatra amidy amin'izay dia misorogna aloha zay rehefa tena naomby fampiana. Tamin'ny cyclone dia agnatin'ny vola ndraika aloha dia tsy nivarotra simba trano robaka simba ny raha amidy dia naratra daholo dia tsisy vola aloha agnatin'ny vola ndraiky. Dia zao vao nahazo fagnampiana tamin'ny BNGRC 1 million 400 dia nirano varotra indray ny fiainana izao. Dia misorogna aloha BNGRC naomby fagnampiana. Zao koa izy mbola vao tonga koa izy nagnatitra amin'ity fagnampiana dia sorona koa no nagnatitra vary savogna menaka dia sorana indray alohany. Anisan'ireo commune ato anatin'ny Toamasina faharoa mbola voasafidy isitraka ny tohana caravane humanitaire poste Gezany ny eto Amboditandroho ka tokantrano misy 50 sy 700 no nahazo fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny lalan'ny BNGRC ho fanohanana ireo mbola marefo hiarina sy hiatrika malaky ny fiainana andavanandro. Ary tsy voasambany teto amin'ny commune Amboditandroho zao fa dia efa maro ny fanampiana zay tonga taty. Ary misitraka koa zay amin'ny vola 280,000 ariary sy 140,000 ariary. Ka eto zany dia toka zany ny kit avy amin'ny fitondram-panjakana ity dia 700 tokantrano zany no misitraka aty anaty commune Ray Manontolo. Saivina moa
faramandritra ity karavany manitara ity dia tokantrano 250 no isitraka ny fanampiana ato amin'ny faritra Antsinanana sy Alaotra Mangoro. Raha izay ny tany amin'ny faritra Antsinanana, ny tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro kosa commune roa no nahazo fanampiana omaly tamin'ny alalan'ny caravane humanitaire izay karakaran'ny PNGRC, fa tamin'ity androany ity kosa dia commune telo indray no nisitraka izany. Andro faharoa ho an'ny district Ambatondrazaka izy ity, fizarana fanampiana ho an'ireo Traboina noho ny Rivodozana Gezany ihany. Televiziona Malagasy any Ambatondrazaka. Ny tondra takaitra ho an'ny mponina indrindra ireo mipetraka amin'ny faritra Ivatra amin'izao ny fandalovan'ny Rivodozana Gezany farany teo. Misy mihitsy ny ravatrano very fananana tsy misy ipetrahana. Anisan'ny mianjady izany ny aty amin'ny district Ambatondrazaka. Rehefa namaky moa le rano ataoko hoe teo amin'ny adiny telo teo izy nandalo teo amin'ny tanàna foana nanarivandro. Nandalo teo dia tonga dia le trano mihitsy ny vatanany dia sombatiny le trano aritra ambany brika, ambany talana, ambany tafo lasa daholo le trano. Tsisy hita hatramintsika amin'ny teo zao kasika ny trano. Ny etaetany zany dia miandro ny famotram-ponareo mpitondra fanjakana fa zay zao dia efa nahantra mihitsy roba-trano. Dia efa tsy hita intsony fa dia herim-po sisa ny ampiasaina. Fa zay mba fafamponareo mpitondra. Anisan'ny rava-trano, ka raha rava ny trano zao tsika miteny zao dia atao hoe toerana ampiatrana ary zao dia tsisy trano boky kely lasy ny mpitrana. Dia miangavy an'ireo mpitondra fanjakana mba fanampiana amin'ilay fanaovana trano fa ny atao ara-tsakafo sy ny aran'ny atao hoe fahasalamana moa ireny dia efa fahazo fato amin'ilay trano mihitsy zao dia mbola anisan'ny voamafy mihitsy tsy misy toerana fa dia mbola mipitsapitsy amina lasy eny aloha. Tsy nijanona fotsiny fitondram-panjakana fa naniraka fanindroany indray ny avy ao amin'ny Bureau National misahana ny fitantanana ny loza sy ny tandindomondoza. Nanome fanampiana ho fanarenana mba hiverenana amin'ny fiainana andavanandro. Ka teto amin'ny commune ambanivohitra Ilafy, manakambahiny Andrefana, commune ambanivohitra Andilana Toby no nanaovana ny fizarana. Ary izay olona heverina fa Trabona sy ireo marefa izay tratrany fahasahiranana tamin'ny taorinan'ny Rivodozana iny no nisoratana misitraka ny fanomezana amin'ny ankapobeny dia izay ny fomba nitsinjarana ny lizika dia mametraka ny fisaorana fakatelemana ny zareo avy amin'ny BNGRC moa ny tena koa. Ireo mpisitraka ireo dia notoloran'ny viaon'ny BNGRC fanomezana vary, menaka, lamba firakotra, koveta. Dia eto zay dia manao fisaorana be dia be ny fitondram-panjakana izay tsy nijery fotsiny ety fotony fa tonga name mba amerenana amloana ny fiainan'ireo tokantrano marefo ireo ka dia makasitraka mamerina fisaorana indrindrindra fa ny ao amin'ny préfecture indrindra ny BNGRC izay tonga manatrika eto. Hetahetan'ireo Trabona aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro moa ny mba ahazo fanampiana fanorenana trano ahafahana miaina amin'ny pitoniana. Ny gadona io arivo io eto Madagasikara ny filoha-hevitra iraisam-pirenen'ny Jeune Chambre Internationale Zone Afrique et Moyen-Orient izay misana ny Madagasikara Samuel Neumba. Fitsidihana ofisialy izay iaonany amin'ireo mpikambana mivondrona ao anatin'ny GCA eto Madagasikara hitondrana fanoanana fampifanana sy fankahirezana anampy ary ampiroborobo hatrany ny Jeune Chambre Internationale. Ny GCA dia fikambanana izay manampy ny tanora amin'ny alalan'ny fanomezana traikefa, anampy ny mpiara-mionina manodidina ary eo koa ny lafin'ny fandraharana, ny fampiroboroboana ny fitantanana asa ary indrindra ny fifandraisana sy ny fisokafana amin'ny any ivelany. Amin'ity taona ity dia Itoliara no ampiatrano ny conférence régionale an'ny GCA manomboka rahampitso izany hoe itodo any Toliara avy hatrany zany ity filoha-hevitra iraisam-pirenen'ny Jeune Chambre Internationale ity. Izy no anokatra fomba ofisialy ny fiaonana eo amin'ireo mpikambana hijerena ny fandrosoan'ny asa ary ampiroboroboana ny traikefan'izy ireo. Ny GCA maneran-tany dia mankalaza ny 10 taonany amin'ity taona ity
amin'izao dia misa 40 ny rantsa ny GCA eto Madagasikara. Anisan'izany ny Antoliara, Faradofay ary Fianaratsoa ka hosokafana amin'ity taona ity ihany koa ny fiverenan'ny GCA ao Antsirabe. Fa maro ny antony izay tsy ananany zaza malagasy kopy nahaterahana indrindra ireo any ambanivohitra na eo aza ny fanentanana sy ny torolalana omena ireo ray aman-dreny. Etsy andan'izay dia manao fitetezam-paritra ihany koa ny tetikasa zatokana anoratana ny anaran'ny tsirairay anaty lisitra biometrika. Tanora maro no miofana amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Tany amin'ny faritra Sofia iny ny namana Ambintsoa Andriamaservelo nanao ny fanadihadiana sy ny angom-baovao. Zazampianatra 12 amin'ny 7 hanala fanadinam-panjakana CPE amin'ny EPP Ambotoaka distrikan'ny Mampikono no tsy manana soram-piankonana na kopina terahana. Ny famaron'olona miteraka an-trano na amin'ny mpagnavana na renin-jaza veno antony izany sany ray aman-dreny tsy rotra na ny fomban-drazana no sakana. Tena kabeazana aminay ity matetika ny baban-jaza tsy manatitra ireny mandeha miteraka. Dia nefa ny miamby amin'ilay baban-jaza no manapaka hoe iza ny anaran'ny zaza, dia misy hoe rafozana iny dia ireo mandeha mody. Dia rehefa ireo mandeha miverina na manao vaksiny iny na mijery magnano suivi le zazakely izany fanaramaso afara fiterana iny dia amin'ireo manatitra le kopy. Fa misy kosa izany sasany rehefa izy mody dia efa hoe sitra teraka zaha dia tsy taitra izy. Ny fataoko izany dia miantso président Fokontany izany na agent communautaire anay ihany hoe iray amin'ny ampagnavanana eniny ato amin'ny commune Ambotoaka i Rosette, vehivavy 3 eo isan-kerinandro no ampiterahany. Mahazo fiofanana amin'ny fahadiovana amin'ny rasazy amin'ny hôpitalim-panjakana izy ireo, fa mbola miavaka i Rosette. Misy ka teraka mandeha amin'ny hôpitaly aka zaho amin'ny rasazy ireo magnatitra agnaran-jaza. Izy magnatitra azy amin'ny commune, afa mahavita budget teraka. Tsy mijaly izany zareo. Sy taloha ndraiky tegna mijaly moa amin'izay. Mamaholana ny rasazy, mamaholana ny commune, mamaholana ny fitsarana mba hananan'olona soram-piankohonana saingy tsy mbola voatahiry amin'ny solosaina. Boky no ampiasaina. 10 andro eo no azo ny kopy. Etsy ankilany, manao ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny tetikasa prodigie, tohanany banky iraisam-pirenena. Amin'ny fandreketana amin'ny solosaina ny ankevitra amin'ny fisoratana anarana biometrika momba ny fahazinan'ny olona 12 taona no miakatra. Ao anatin'ny dingana fanofanana teknisianina hampiasa fitaovana fanoratana anarana biometrika ny aty amin'ny faritra Sofia amin'izao fotoana izao amin'ny distrika 7. Atao eto Port-Berger sy Antsohihy. Fiofanana moa zany dia miopana indrindra amin'ny fianarana inona daholo ny lalàna tokony fehan'ireo agent roller ireo, inona daholo ny tokony hohainy zareo mahakasika an'ilay fisoratana anarana ary indrindrandrindra mahakasika ny kity. Ny ampiditra ireo olona rehetra ao anatin'ny base de données zany ny tanjona. Zay le hoe tetikasa zatokana. Izany hoe ianao irery anana numéro manokana ho anao irery. Zay le atao hoe numéro unique d'identification. Zava-dehibe zany satria tsy ho isy tsony reny doublon ohatra amin'ny lisam-pifidianana, tsy ho isy tsony zany karapanondro miveriverina zany. Tombony be dehibe na amin'ny lafiny ara-maha-olombelona, ara-sosialy, ara-ekonomia. Ny tanora avy eto atoerana ihany no manao an'ilay fanisana. Olona mahafantatra ny aviny, toerana ny aviny no hiasa aminy. Pejy fanatanjahantena manomboka eto ny tontolon'ny baolina kitra, fandresena iray sy ady sala iray no vokatra azon'ny Bareny Madagasikara nandritra ireo lalao ara-pirahalahiana 2 no tanterahina tany Turquie
tafiditra anatin'ny fenêtre FIFA ho an'ity volana marsa ity. Taorian'ny nandavon'ny Bahreïn Madagasikara ny Kyrgyzstan 5-2 ny sabotsy lasa teo dia nisaraka atsahala iray noray tamin'ny ekipa pirenena Guinée équatoriale isika tamin'ity androany ity lalao izay no tanterahina tao amin'ny kianja Emir complexe Turquie izay narantsika mivantana teto amin'ny televiziona malagasy moa nitolakandro teo. Guinée équatoriale no namono ny baolina voalohany teo amin'ny minitra fa 10 raha toka tany amin'ny fizaram-potoana faharoa minitra faharoa 20 no nanasalanisa ny Barré baolina maty ny kapteny Ryan Ravelson. Amin'ny volana Jona ho avy izao indray no hiatrika lalao ofisialy manaraka ny Barré ny Madagasikara raha ny fandaharam-potoana navoaka ny FIFA. Eo amin'izay baolina kitra izay ihany nankatoavin'ireo ligue paritry ny baolina kitra rehetra ny fitantanana ara-bola sy ara-moraly teo anivon'ny FMA na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra nandritra ny fivoriam-be ara-potoana 2022 teo anivon'ny Fédération Malagasy ny baolina kitra izay natao tany Antsirabe. Fotoana nanaovana jeritodika ireo asa vita sy nametrahana ireo vina sy tetikasa ho tanterahana manaraka ihany koa. Tsy ivona fa ity no fivoriam-be ara-potoana fantelony no tanterahina nandritra ny fotoam-piasan'ny filohan'ny FMF amin'izao fotoana izao. Cantrone Everson. Ny 5.9 isanjaton'ireo federaciona ny baolina kitra maneran-tany dia efa saika navita nanova ny isa tamin'ny feno lalam-pifidianana ao aminy avokoa raha ny tatitry ny FIFA na ny federaciona ny resa-pirenena. Ho an'i Madagasikara, anisan'ireo teboka 12 nodiniana natao anatin'ity fivoriam-be ara-potoana na assemblée générale ordinaire natao teto Antsirabe ity izany, saingy tsy nolan'ireo ligue paritra ary nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Ny statut dia irahantsika malala ary izay no vao nolazain'ny FIFA teo hoe ny Nigeria vao vita tamin'ny herinandro lasa. Izay moa nahatonga ny FIFA lasa androany izay afaka mankaty Madagasikara, vao afaka mankaty Madagasikara no ireo fanaovany ny renouvellement ana statut manerana n'izao tontolo izao. Tsy tsika rery tsy hoe ny Afrika rery fa hiraka izao tontolo izao zany dia jerevan'ny FIFA ny statut standard au niveau international fa mety misy quelques points izay hitatsika miaratsiny amin'ny teny baiko hitan'ny FIFA tokony miadapte amin'ny firenena dia iny no ezahan'zareo vahana fa en général dia ny FIFA no mametraka sy manampy ny fédération tsirairay avy amin'ny proposition na renouvellement na statut. Nazo fankatoavana zato isanjato kosa ireo tatitra ara-bola sy ara-moraly atao anatin'ity assemblée générale ity. Mbola maro ireo tetikasa sy fanamgoavana apetraky ny filohan'ny FMF sy ireo mpiara-miasa aminy ao anatin'izao fitantanana izao. Ny fédération dia association ifandimbiasa ny olona maro ao anatin'ny association fa anjaran'ny olona izay tonga eo izay filohan'ny fédération ny manao izay vitany izay faraheriny ampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Tenako aloha no voafidin'ny ligue tamin'ny taona 2024 dia mitondra an'izany fédération zany ary manao izay vita ao anatin'ilay izy mba ahafahantsika mahita ary hitatsika ny match izay nataon'ny Bariavo tamin'ny Afakomaly fa nandresy tamin'ny 10-2 tsika tamin'ny Kyrgyzstan izay hitatsika fa firenena mbola tsy nilalao baolina tamintsika, firenena izay ao alohantsika ary ny politika izay nataontsika dia ny hoe mba alao le any alohantsika no mba ilalaovantsika mba tsy sanatitsika ilatsaka ilay rantsika fa ampiakatra ny rantsika ary ny tanitsika rehetra mino afa mitovy amiko ianareo dia mba ho tafiditra ao anatin'ny top 100 any Barré de Madagasikara amin'ireto match amical anankiroa izay amin'ity mars ity sy amin'ny volana Jona ho avy izao. Tonga teto Antsirabe avokoa ireo ligue paritra 12 misy eo anivon'ity fédération ity ary nisy ny fanomezana fampitaovana azy ireo tsirairay avy izay tsy nisy nanavahana atao aoriana ny fahavitany ity assemblée générale ordinaire ity. Course solidaire 2026 etsika karakarain'ny fédération malagasy ny athlétisme sy ny orinasa tsy miankina Somadis ho fanamafisana ny firaisankina eo amin'ny sampity ny taranja azakazaka. Ankoatra ny mahetsika raha-panatanjahantena azy dia entina anatsarana ny fototra-afitrasa sy ho fampitaovana ny etsy amin'ny hôpital des enfants etsy Ambomiandra
ny vola voangona mandritra ity hetsika course solidaire 2026 ity. Olivier Andrembololo miaja. Raha ity tobi-pahasalamana hôpitaly des enfants etsy ambony andra ity dia nahitana fiakarany tahany zaza miditra manaraka fitsaboana ao an-toerana tato anatin'ny volana vitsy raha ny voalaza ny talemsahana io tobi-pahasalamana io. Ny aretin'ny fahasiam-porana ny kitrotro ny tena mateti-pitranga amin'ireo tonga manaraka fitsaboana eto. Tsy maharaka noho izany fototrafitrasa handraisana ireo marary, tsy maharaka ihany koa ny ara-pitaovana toy ny oksizena. Manoloana izay tranga izay dia ara-entana ny Fédération Malagasy ny atletisme sy ny orinasa tsy miankina iray ny hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny fototrafitrasa, fanampiana ny ara-pitaovana amin'ny alalan'ny hetsika course solidaire amin'ny fahenina amby roapolo ny volana aprily izy io. Tanjona dia hoe aseho eny akianja ny firaisan-kina ny rehetrarehetra amin'ny alalan'ny hazakazaka firaisan-kina, izany hoe ny mpandray anjara tsirairay mihitsy zany maneho an'ilay fandray anjara birikiny dia ny mpandray anjara anankiray mira totam-bola anankiray izay anampianay amin'ity taona ity indray ny hôpital des enfants etsy ambony andra. Mizara osokajy telo ny hazakazaka amin'ny fotoana io, izy samy miainga sy mifarana eo amin'ny parvis Analakely. Latsaka ny 12 taona dia manodidina ny parvis Analakely any zany. Manarakaraka izany dia misy ny hazakazaka 4 kilometatra natokana ho an'ny ankizy zany teraka teo anelanelan'ny 6 sy 10 sy ny 10 sy 20. Ary misy ny hazakazaka izay natokana ho an'ireo matianina zany mirefy 15 kilometatra dia natokana ho an'ny 12 taona no miakatra zany. Afaka mandray anjara avokoa ny rehetra mandritra io hetsika course solidaire 2024. Adriny ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity, aza dinoina ny manaraka ny fandarana vaovao eto amin'ny televiziona malagasy manomboka rampitso fandarana soa miavy izay hoarahinao manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 maraina isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ahitanao zanam-pandarana maromaro ao anatin'izay fandarana soa miavy izay iresahana lohahevitra isan-karazany ihany koa ary ny fampalalam-baovao moa zany mazava ho azy ifantoka betsaka amin'ny fanomezan-danja ny fanabeazana sy ny kolotsaina ary ny soatoavina malagasy ny fandarana soa miavy ary tsy adino ihany koa anatin'izany ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ny fiainana eny anivo ny fiarahamonina, ny fiainana andavanandro sy ny fiainam-pirenena. Rampitso manomboka amin'ny 9 maraina izay fandarana soa miavy izay fandarana vaovao eto amin'ny televiziona malagasy. Ankasitrahantsika rehetra nanaraka ny fampalalam-baovao amin'ny farany, ankasitrahana ny ekipa rehetra niara-nana tontosa Rampitso indray ny fotoanako aminao manaraka mametraka ny filma mandra-piaona mirary sora tompoko lasy tompoko vavy.